Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Tahaka ireo lalao hafa rehetra dia manana ny lalàna mifehy azy ireo mpilalao baolina kitra rehefa milalao baolina. Tsy mba enjehina mantsy ireo olona izay tsy mihazona baolina, fa ny olona mitondra ny baolina ka mety hanome izany ho an'ny namany hafa ihany no enjehina n'aiza lehany, na dia samy milalao eo ihany aza. Izay manana baolina ihany no tafihina. Eny ry mpiaino an-tsaina, toy izany ihany koa ny fiainantsika eto amin'ity tany-piadiana ity. Tsy mahafaly ny fahavalontsika mihitsy ny fitondrana ny baolina ho amin'ny fandresena, fa tsy maintsy enjehina isika. Raha toa ka mahatsiaro ho voaenjika ary ianao, voalatsa, fosafosaina, voaendrikendrika, voatositosika, hialonana sy ny sisa, dia tsaroa fa eny amintsika izay ilay baolina. Noho izany, aza manaiky varian'ireo olona sasany amin'ny zavatra tsy misy dikany ka hatonga anao hamotsitra ny baolina indray, kanefa mbola tsy tonga eny amin'ny tanjona izay nikendrenao akory ianao. Aza mijanona mihitsy, manana faharetana amin'ny zavatra rehetra. Mifantoha amin'ilay tanjonao ambony indrindra, sao lava eo am-potitra ny fandresena ianao. Marina fa mety misy fotoana tsy hahafatin'ny baolina, saingy toy izo hatrany ny lalao. Aza manaiky ho resin'ireo karaza-tsakana eo amin'ny kianja, fa tratraro ny tanjona hibatana ny amboara. Ataovy araka ny fahendrena sy ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpanazatra mahay avokoa ny zavatra rehetra. Raha mahatoky an'Andriamanitra ianao amin'ny fanatraranao ny tanjona izay napetraka ao niaraka taminy, dia ho tratranao izany tanjona izany, andresy ianao, matoky azy. Amafisina ny tsy ambaratelo, raiso avokoa ny fedian'Andriamanitra mba hazonareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo mifaharary ka sikiany fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiny rary no fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavonona am-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ao ampinga izay azonareo hamono ny zanatspika amin'ny rehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Filipianina 4:17 ka hatramin'ny 17. Amen. Sanandro mufunaina raswa ampufaza malaina fatumuchani andriza tupuoni fiainaku iriku achiza anao nisitrakao sotianao ka nifoko atolotro olapanao ka raisore tioviantaka niotianao tianao zaninotena iriko izao niotianao tianao zaninotena iriko izao. Antokopihirany ny tanora adventista soaviny merina. Ratsy izay
fanoko atrizay ialako sifo nako aminao fa fiainana vaovao midriko izay ty fiainana fitiavana aminao nirotianao tianao zany no tena iriko izao 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 zany no tena iriko izao zany no tena iriko izao sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana faly miaraabanao tompoko ampanajana no anasan'ny ekipan'ny feon'ny fanantenananao hanaraka ity fomba fikarakarana sakafo ity mandritry ny minitra vitsivitsy monja dia menofinaritra ary fomba fikarakarana galety legioma no ndeha ataontsika ka ireto avy indray zany ny zavatra ilaina ahafahana mamboatra azy ity mila ovy lehibe anankiroa isika atsasaka vomanga lehibe le vomanga tsy mamy reny zany no ilaina dia mila atsasaka karoty lehibe ihany koa isika atody akoho anankiray tongolo maintso voatetika madinika arak'izay mahamety atsika dia sira sy dipoavatra na reny fanao hanitra amin'ny sakafo ireny averina indray zany ny zavatra ilaina ovy lehibe anankiroa atsasaka vomanga lehibe vomanga tsy mamy zany ny ilaitsika dia atsasaka karoty lehibe tongolo maintso voatetika madinika dia madinika arak'izay mahamety atody akoho anankiray sira sy dipoavatra izay hanitra mahazatra antsika fanao amin'ny sakafo ireo zany a no zavatra ilaina arakaraka ny abetsaky ny olona zany a no ampitomboanao a ny abetsaky ny zavatra ilaina rehefa voaomana ny zavatra rehetra dia iroso amin'ny fikarakarana ny galety legioma isika voalohany indrindra voasana dia avy eo sasana madio tsara ny ovy ny vomanga ary ny karoty rehefa voadio tsara ny ovy sy ny vomanga ary ny karoty dia kikisana manify avokoa izy rehetra avy eo kikisana zany ny ovy kikisana ny vomanga ary kikisana ny karoty kikisana madinika zany maka baolina lehibe madio anankiray isika dia arotsaka ao a ny ovy sy ny vomanga ary ny karoty voakiky dia avy eo arotsaka ao ihany koa ilay atody izay efa nomanina tery aloha dia afangaro tsara dia arotsaka ihany koa ny tongolo maintso izay nitetehana madinika dia madinika dia asitsika sira sy ny dipoavatra sy ny hanitra izay mahavantana antsika amin'ny sakafo arak'izay tiantsika afangaro zany areo rehetrareo rehefa vita izay dia afanaina amin'ny lapoaly ny menaka dia alaina amin'ny sotro ny fangaro izay efa
no karakaraintsika teo aloha dia atao somary bolety manify izany dia arotsaka ao anatin'ny lapoaly izay efa misy menaka nafanaina dia endasina ary avadibadika mba tsy ho may saingy avela ho mendy tsara izay vao esorina tao anatin'ny lapoaly aroso ho an'ny fianakaviana ilaofana. Tsotra ny fikarakarana nefa na izany aza andeha averintsika kely. Voasana ho isika ny ovy, ny vomanga ary ny karaoty sasana madio tsara. Rehefa avy eo dia kikisana madinika izy rehetra na ny ovy na ny vomanga na ny karaoty dia afangaro ao anatin'ny baolina lehibe anankiray. Dia arotsaka ao anatin'izany fangaro izany ny atody sy ny tongolo maitso dia afangaro. Asiana sira sy dipoavatra ny hanitra izay mahavatana antsika amin'ny sakafo. Avy eo dia afanaina ny lapoaly asiana menaka. Alaina amin'ny sotro ilay fangaro izay efa nomantsika teo aloha dia atao bolety manify. Arotsaka ao anatin'ny lapoaly dia endasina ary avadibadika mba tsy ho may kanefa kosa avela ho mendimendy tsara izay vao esorina dia aroso ilaofa ny fianakaviana. Izay no fomba fanamboarana ny galety legioma. Azontsika atao tsara ny manatanteraka izany satria mora hita avokoa ny akora rehetra ilaina hanamboarana azy. Ary mora dia mora ihany koa ny fomba fanamboarana azy koa dia mahasotoa indray ary manao fampiarana dia mahasotoa homana. Na manao fanjaniaina sy ny teknisianina samy no nanolotra iny fomba fikarakarana ny sakafo anao teo iny. Mandra-peo indray ary raha sitrapon'Andriamanitra. Tarika hiraina. Riavako malala izay mandrity tolavitry ny vala ny tompona wari nareraka sy tola kepaka sinon lay tomponao diambola mitsinjo anao fona aza de misento fa tsy ireriana natokana za eto lay tompobola ikena fa mafatra ningidiaretana mavesatra tsy laitra nilanjanetana fa manakarena lay tompotiana iazo ny omena fiatanana iana kanefa lokatsao lay fanjakany ary ny orana mitrao hitsatra tery fa manankarena lay tompotiana sy tompo baendrena manoriza yata ehazy avoko izao rehetr'izao kanefa dioviaro lay foatavana. AWR boîte postale 700 Antananarivo raiky amby zato. Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62.
fa ela loatra nandao lay tompoty ny tombo tafaotra ny otanao tity izy te andray ny fomalotonao ny titra hatrizay ifony eto izao meteza mitsangana iatrikaliza reserefa usana izay nandavoanao fa izy no iahy ny andro fiainanao ka tsisy mampanay fazanany anao fa manakarena lay tompo tianao iazo ny omena fiatanana ianao kanefa lokazao lay fanjakany ary ny orana mitrao fa 20 taona ny collège adventiste Soamanandrariny ianao mainto milaly mpianatra mpiasa nandalo teto amin'ny sekoly nandray sosy matsiaro ary sika rehetra tsy ankanavaka antsony ianao ho tonga eto amin'ny sekoly ny alahady 5:12 amin'ny 2 ora sasany andao hifanentana ho fifanomezan-tanana na tsarana ny sekoly tsarovy fanasy ny tany ny sekolitsika AWR manolotra ho anao feo ny fonantenana manasanao iara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao namanao kalebandretsikivy mivony danadana ho antsika amin'ny alalan'i Jesosy ny varavaran'ny fiainana mandrakizay ary mahazava ny tenin'Andriamanitra fa maimaim-poana ny fidirana any ny olana dia avy amintsika ihany satria betsaka ny tsy mino an'izany intsony ny sasany tsy te hiditra na koa te hiditra ihany fa amin'ny fomba hafa tsy mahagaga raha hoy Jesosy ao amin'ny Mateo 7:17-18 midira ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy maimaim-poana nefa sarotra hidirana ny vavahady ny fiainana mandrakizay fiaikana lehibe izany saingy mazava ny taridalana avy amin'ilay tiantsika ho vonjena andesika ivavaka alohan'ny anoizana ny dinika rainay izay ny an-danitro misaotra satria misy vavahady azona hidirana ho any amin'ny fiainana mandrakizay andalina ny fomba hidirana amin'izany izay koa mangataka ny fanahanao hitaridalana anay ary ampio zahay anaiky sy ankatony fepetra takin'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen tsy hoe ny vavahady makany an-danitra ny tsy misy fa ny olona ny tsy tafiditra noho ny tsy fanarahany fepetra Jesosy io vavahady io ary lazainy eo amin'ny teny efa nivakiana teo fa tery izy io ka vitsy ny mahita azy mazava ny drafitra hamonjeny Jesosy ireo manaraka ny fepetra amin'ny famonjena ho avy indray izy araka ny fampanantenany ary hoenti ny araka aminy any an-danitra ireo olona ireo anidiny eny amin'ny abakabaka ho any an-danitra miaraka amin'i Jesosy ny voavonjy izay no fanombohan'ny fiainana mandrakizay ho azy ireo ohatrinona ny saran'izany dilavitra sy takamaso izany maimaim-poana satria efa nalohan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny vidiny samy omena n'izany tapakily izany ny olombelona rehetra nefa mampalahelo fa misy olona marobe tsy ho lasa tery mantsy io lalana io Jesosy ka vitsy ny mahita azy ny vahaolana dia tsy ny fanalebiazana ny varavarana na ny vavahady fa ny fanekelezana ny tena mba ho tafiditra ao
arak'izany dia mitako fahafoizana fifehezana fandavatena fiaretana fanaovana sorona ny tena ny fidirana any amin'ny fiainana mandrakizay sarotra tao zany noho ny fiezahana anao zavatra na anome zavatra azahoana famonjena isika efa tafasaraka amin'ilay olona taloha-panota no ho tafiditra ao am'vavahadin'ny fiainana mandrakizay marary ny fisarahana saingy mitondra famonjena manantitrantitra n'io fisarahana mahavonjy io ny tenin'Andriamanitra ray manontolo hoy Jesosy amin'ny Mateo 10:7-8 ka hatramin'ny 7-8 Mateo 10:7-8 ka hatramin'ny 7-8 izay tiaraina reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy izay mamonjy ny ainy no amery azy ary izay mamery ny ainy no ny amiko dia ahazo azy tsy milaza akory Jesosy fa tokony hankalaina tsy ahoatsy ahoana ny havana fa rehefa mampisaraka amin'i Jesosy izy ireny dia tokony elana Jesosy no afaka mampiditra ny an-danitra fa tsy misy olombelona manana n'izany fahefana izany lehilahy nandalo fiovam-po lehibe tokoa ny apôstôly Paoly taloha mantsy izy dia tena mpivavaka nefa tena mpanenjika an'i Jesosy sy ny mpino azy rehefa niova fo izy dia tsapany fa tsy ny fanesorana ny toetevelambelany fotsiny no ilain'ny kristianina mba ho famonjena azy fa tena fahafatesana mihitsy hoy izy amin'ny Kolosianina 4:7 ka hatramin'ny 7 Kolosianina 4:7 ka hatramin'ny 7 fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana fahalitona firehetam-po fanirin-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy izany fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana fiafinafonana lolo-po fitenenan-dratsy teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany olona velona no resahan'ny apôstôly eto fa ataony ho toy ny efa maty ny toetra taloha no ambarany amin'izany izay nanaiky an'i Jesosy tokoa dia olona efa nanapa-hevitra ny ho fatiny amin'ny ota amin'ny fandraisin'ny apôstôly amin'ny fiverenan'i Jesosy ny fanesorana ireo toetra ireo hoy izy mantsy amin'ny 4 Kolosianina 4:7 raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo iza moa no mbola manana an'ireo toetra voatanisa teo ireo ka afaka hiara-iseho amin'i Kristy amin'ny voninahitra asongadin'ny apôstôly Paoly mandrakariva amin'ireo taratasy ny soratany io foto-kevitra ny fahafatesana sy ny fanoloran-tena tanteraka io izao koa mantsy ny soratany ho an'ny mpino tao Roma Romana 12:1 Romana 12:1 koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy no ny famondrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany fanatitra velona hoy ny apôstôly olona ny ova fo na fohy ny toetra ratsiny izany masina ny fanatitra toy izany ary sitrak'Andriamanitra hoy ihany ny apôstôly ny famonjenantsika dia tsy fandraisana anjara fa fanoloran-tena tanteraka tsy ny rany Jesosy ihany nalatsaka fa ny entsika koa misy fahafatesana takiany famonjena amintsika dia ny fahafatesana ny amin'ny ota ny mahafinaritra amin'ity sary ity dia tsy hoe ny fahafatesana ihany no songadina fa ny fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy ihany koa na dia mbola eto amin'ity tany feno fahotany ity azy sika hoy ihany ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romana 4:1-7 Romana 4:1-7 koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany fa fantatsika fa nytoentsika taloha dia niaraka nomboana taminy anombana ny tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony fa izay efa maty dia
afaka amin'ny ota. Ambaran'ny Paoly eto fa ny batisa no endrika hita maso anehoan'ny olona iray ny fahafatesana sy ny fitsanganany ho amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Raha vao batisa no resahana dia rano zay, ary rano midika ho fanadiovana. Tsy maintsy diovina ho afaka amin'ny fahotana isika vao mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanome ohatra ny amin'izany fanadiovana izany Jesosy na dia tsy mpanota aza. Mateo 7:17 ka hatramin'ny 17. Ary hoy izy ao amin'ny Marka 5:1-5. Izay mihintsy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ho avy indray Jesosy araka ny fampanantenany. Manahoana ny fisarahana ao amin'ny fahotana sy ny faniriana ho diovina amin'izany? Izao ny fotoana mety hanolorana ny tena ho fanatitra velona, satria efa didi-pitsarana no dikan'ny fisehoan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Ivavaka isika. Ary anay izay an-danitro, omeo ery zahay afoy ny zavatra rehetra, anala izay misakana anay tsy ho tafiditra ao amin'ny vavadin'ny lanitra. Ampio koa zahay ho sahy an'olo tena ho fanatitra velona kasitrahanao, ary mba hanaiky ho sasana ho afaka amin'ny fahotana, hivelona ao aminao ampiandrasana ny fiverenan'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Antoko-pihira ako ny fahazavana ankady manga. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Misaotra tompoko. Feon'ny piaino. Ny dera, ny laza, ny voninahitra, ny aja
dia atolotra manontolona iraintsika izay sady namorona antsika no namonjy antsika ihany koa isaorana azy hatrany hatrany zany tsy ho ampy ny fomba entsika olombelona hanehoana ny fisaorana aminy fa dia aneo zany amin'ny fiderana sy ny fomba fiainantsika isika ho fankasitrahana iraintsika io misaotranao manaraka izao fandarana natokana mba hahafahana miaino ny feontsika mpiaino izao mivantana amin'ny alalan'ny onjapeo amin'ny alalan'ireo fijorono vavolombelona ataontsika na amin'ny alalan'ireo fanontaniana izay valiana eto amin'ny onjapeo iaraka aminao eto amin'tianio ity ny namanao Ilion sy Nartina milohan'ny hidirantsika ary amin'ny fijorono vavolombelona izay entiny namana anankiray avy any atsimo any dia manasanao hanaraka ity hira ity ankafizinay izy ity ary nonay fa ankafizinao ihany koa tarika hanitry Kristy lasarotraza ny fiainana an-tany aza mitanondrikana eny fanary manao sesilany miolana mahazo ana aza varina misentotomany ny masonao andrandra fany ao ambadikizao re fiainam-baova zayanao isaina tanjaoka ny akivina yala na de mahery aza ny alondrano ny fitodina jereo toizo atrany nity de matokifa jeso de anampiana aoka isandra tratrai ny babaka AWR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amby zato téléphone 034 06 797 62 ny pamozy tsy ho takatriny saina na de hivery na ho mafindrindra de mety ahasoana atao vimby ao an-tsaina hatrany fizy de mieritrana fantany izay mahatsara mety amina saina tanjaoka ny hakivina yala na de mahery azany alondrano ny fitodina jereo toizo atrany nity ko de matokifa jeso de anampiana aoka isandra tratrany ny vavaka saina tanjaoka ny hakivina yala na de mahery azany alondrano ny fitodina jereo toizo atrany nity ko de matokifa jeso de anampiana aoka isandra tratrany ny vavaka aoka isandra tratrany ny vavaka aoka isandra tratrany ny vavaka
ny namana piaino avy any ambovombe andro ihany no hiaraka amintsika. Ny anarany dia manjaka velo. Izy no vahintsika amin'ity ity. Hijoroa vavolombelona amintsika izy vokatry ny fanarahana ny onjapeo ny feo ny fanantenana any atsimo any. Andeha ho arahantsika avetrany zany. Ny anarako zany manjaka velo izay mipetraka eto ambovombe eto Berary. Dia izaho zany mpanaraka ny fandaharana radio AWR isanandro. Inona avy ary ny fandarana izay arahanao amin'ny AWR? Misy reny fanabeazana izay atao alohan'ny soratra masina reny dia manaraka tsara aho. Dia faharoa manaraka izay resaka fanabeazana amin'ny resaka ara-panahy zany hoe misy fandaharana resaka soratra masina zany izay arahana amin'ny radio AWR zany. Ary indrindra koa fa fanabeazana ny ankizy zany hoe misy taridalana zany izay omeny radio zany mba hafahana hitezany ankizy hoe izao no tokony hatao mba hahatonga ny fanabeazana mba amin'izay tokony ho izy zany. Rehefa tonga ny fotoana ihana radio dia fa mailaka mihitsy ihana radio indrindra fa amin'ny fianakaviana izay misy ahy izay mpanaraka zany radio zany ndao zalahy fa efa manjary le radio. Afaka mamia ohatra ve ianao? Ny ohatra izay omeko zany ohatra ka hianatra satria zay le zavatra nahaliana hatao. Ohatra hianatra dia mametraka tanjona. Dia rehefa mametraka tanjona izy dia ao ny tanjona ara-tsaina, ao ny tanjona ara-batana, dia ao miresaka lafin'ny fiainana zany. Ka rehefa izaho ohatra hianatra dia tsy maintsy mametraka tanjona hoe ty zavatra ty dia tsy maintsy atako ary tsy maintsy atako ny haizako azy dia tsy maintsy atako ny ezaka rehetra anovako azy. Dia ao miresaka fanabeazana ihany koa no asiako ohatra koa hoe ao amin'ny tokantrano dia tokony ho beazina ny ankizy hoe ity zavatra ity izao ny anarany zavatra ty. Ohatra hoe ty stylo ny anarany dia ny fomba fampiasana an'ity dia anoratana. Izay ny fanabeazana ny ankizy izay narahany tao amin'ny radio. Dia fomba nampiarako azy zany dia izao. Tsy nakalavitra fa naraka ilay volazan'ny radio dia hoe rehefa misy zavatra atako zany dia hoentiko zany ny ankizy izay famondovaonao zavatra. Ohatra zao ataotsy hoe misy zavatra hoentin'izareo avy any, ohatra zao mitondra antsy ohatra dia ino zavatra ty, ity antsy narany ty dia fomba fampiasana azy sy ty tsy azo lalaovina ty fa izao ny fomba fampiasana azy hoe zavatra tonga dia mivantana zany azony ankizy izay raisina izay ny fomba nampiarana azy zany. Inona avy ireo tombontsoa azonao avy amin'ny fanarahana andreo fandaran'ireo ary? Tena nisy tombotsoa mihitsy satria tombotsoa voalohany ny fahaliananay miheno le radio. Ny tombotsoa faharoa dia ny fomba fampiarana azy ao an-tokantrano satria rehefa hanao zavatra dia tsy maintsy mamelaka hoe hahasoa ity zavatra ty. Le tombotsoa hoe rehefa misy zavatra atao zany dia tokony misy braingo apetraka hoe ino le vokatra izay ho azo zany. Tena mahalina mihitsy le miheno le radio zany satria misy fanabeazana ara-nofo ao dia misy fanabeazana ara-panahy indrindrandrindra. Dia indrindra fa le fanarahana le soratra masina isanandro zany hoe tombotsoa manokana izay tsy manam-paharoa amin'ny fiainana satria misy fotoana ny tena tratrin'izay tatika hoe misy fahasahiranana kely ao tokantrano dia indray mandeha rehefa nanokatra le onjapeo dia tena mivantana mihitsy zany le izay olana tao an-trano izay zany hoe misy tombotsoany manokana amin'le lafim-piainana zany. Ka zava-dehibe ny fahazona miheno zany radio zany fa hahatonga hampisy fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, tonga ihany koa fifandraisana amin'ny manodidina satria rehefa samy miheno le radio na mampita le fandaharana amin'ny onjapeo dia misy fifankazaoan-kevitra zany amin'ny fianakaviana sy ny firaisana zany. Misy ve fandarana izay ankafizinao manokana? Le fandaharana tena ankafiziko zany dia izao fandaharana tanora dia mahakasika izay fomba hatao mba hahatonga hametraka tanjona eo amin'ny fiainana. Rehefa hanao zavatra na inona zavatra atao dia tokony hametraka tanjona dia hoe mianatra aho satria izao mitanjoko dia tsy maintsy atako nahatrako izay tanjona izay. Izay le fandaharana izay narahiko tao. Dia fandaharana faharoa ihany koa nankafiziko dia resaka fambolena zany satria zavatra misongadina samaraina zay dia hoe izao ny fomba fambolena, izao ny fomba atao. Tena mahafinaritra be zany le mihena. Nampiarina ve izy? Misy fotoana izy nampiarina indrindra fa izay fametrahana tanjona tenako zay tena ankafiziko zay dia misy ampiariko ny fiainako hoe rehefa hanao zavatra hahasoa ity zavatra ty na ino ny vokatra izay ho azoko rehefa manao zavatra ty aho. Inona vokatra izay rehefa ametrahana tanjona izay? Amin'ny fianarana angamba no ametrahako ohatra satria
misy fotoana aho de tsy mahay mandona lanja le resaka fandaharam-potoana zany ka rehefa nien'le radio AWR de hoe misy fotoana zay lalinaniko fotsiny ve na misy fotoana ve zay tokony hoe hahasoahy nefa tsy ataoko na misy fotoana zay hahasony hafa ve kanefa nohony zaho hoe mitazona zay fotoana ny hafa zay ka nanao fandaharam-potoana aho nomboko tamin'le nihonako radio hitako hoe nahazo vokatra amin'ny resaka fianarana zany zay fametrahako tanjona amin'le fianarana zay. Misy ve afatrafatra mba tianao apetraka amin'ireo mpiaino namanao maneran an-tany? Ny hafatra zay apetrako amintsika zany de iza hoe mba tonga atsika hazoto iheno ny fandaharana amin'ny radio AWR zany satria mahafaka be ny fiainantsika rehetrarehetra zany ny fanarahana zany ny fandaharana zany zay efa nitarany teo hoe misy tombotsoa manokana ao ny ara-nofo sy ny ara-panahy izay ahatonga atsika hifandray be amin'ilay pahary antsika sy ahatonga atsika ihany koa hifandray be manodidina ino tombotsoa atsika manokana hoe raha mpamboly zany ianao tokony hanaraka ny fandaharana satria misy fandaharana manokana tokana ho an'ny fambolenao raha mpiompy ianao de misy fandaharana tokana zay fiompiana zay ao de tatsika hoe mpanjaika ianao de hoe manokana fotoana ihen'le radio satria misy fandaharana mikasika an'izay ao zany hoe tsy tokony hadinitsika zany ny mihen'le radio satria azotsika tombotsoa manokana zany dina fa raha izaho manokana de hitako hoe nahazo tombotsoa am'le izy satria misy mampianaratsara ny heniko de heniko tatsika hoe tsy salama lavy ianao mihenao radio fa tena misy fanontana ara-pahasalamana zay tena hahasoanao mihitsy ny miheno azy ary nina fahasoa ny fianakaviana zay misy ao aminao. Mino fa nahafaly ianao nanaraka aneny fijoroano vavolombelona teo iny isorantsika ny namana manjaka velo any Ambovombe Androiany. Maro amintsika no efa nahita tombontsoa tamin'ny fanarahana ny onjapeo ny AWR na ny feon'ny fanantenana tsy eto Madagasikara ihany fa manera an-tany mihitsy. Ka izao no fiangaviana mba ataonay. Tianay ny fandray manokana aminao. Tianay ny fandray manokana aminao. Na aiza misy ianao, na iza ianao, ary na oviana na hatsapanao na hazonao tombotsoa manokana vokatry ny fanarahana ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Misy zavatra tianay hozaraina manokana aminao mantsy. Ka ireto ary ny fomba ahafahanao mifandray aminay. Azonao atao ny miantso anay mivantana amin'ity laharana telefônina ity: 034 06 797 62 034 06 797 62 na ataotsika amin'ny teny malagasy 0 3 4 0 4 7 7 7 2. Avetsika 0 3 4 0 4 7 7 7 2. Azonao tokoa ny miantso ity larana telefôna anankiray ity 033 07 170 70 033 07 170 70 na amin'ny teny malagasy 0 3 3 0 7 iray 7 0 7 0 0 3 3 0 7 iray 7 0 7 0. Marobe amintsika ny ampitan-dranomasina no te hifandray amin'ny alalan'ny WhatsApp dia izao zany numero zay azonao ampiasaina hifandraisana aminay +261 34 06 797 62 +261 34 06 797 62. Azonao atao koa mifandray aminay amin'ny alalan'ny mailaka na ny email amin'izao adresy izao awrmalagasy@gmail.com awrmalagasy@gmail.com. Azonao atao koa mifandray aminay amin'ny alalan'ny Facebook AWR Malagasy AWR
malagasy. Ankoatr'izay dia noho ny fangatahana nataontsika piaino ny AWR na ny feon'ny fanantenana indrindra isika any ivelan'ny Madagasikara dia ho alefantsika amin'ny YouTube sy ny Twitter ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy. Arak'izany dia be deaibe ny fomba hahafahanao manaraka ny fandaran'ny AWR. Raha tianao ny anaraka ny fandaran'ny AWR amin'ireo teny pirenena mihoatra ny 100 ao anatin'izay no teny malagasy dia azonao atao ny miditra amin'ny siten'ny AWR avetrany www.awr.org www.awr.org dia ahitanao fijorono vavolombelona be deaibe koa ao anatiny ao vokatry ny asan'ny AWR eto Madagasikara sy maniran-tany. Azonao atao koa zany ny manaraka ny fandaran'ny AWR amin'ny Facebook amin'ity page ity AWR feon'ny fanantenana. AWR feon'ny fanantenana. Raha iainao amin'ny Twitter indray ianao dia atsotra ny adresy @AWR malagasy @AWR malagasy ary amin'ny YouTube dia AWR malagasy AWR malagasy dia afaka miaino ianao. Ho anao zay maniry ny te hanana ilay fandarana mihitsy izany hoe manao téléchargement dia amin'ny alalan'ny podcast na ny internet ao anatin'ny siteny AWR no anaovanao azy. Averintsika indray mandeha www.awr.org dia izay koa no namarana ny fandarana feon'ny piaino tamin'ity anio ity. Manao mandra-peo nao manaraka indray ny namanao Ilian Andriamitanso. Antokopihira feon'ny fanantenana Ambohijafy. Amen.
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Ilay feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Ampifaliana trano no ionana aminao amin'izao fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao, miaraka aminao eto ny namanao Kalebandretsikivy. Ny loha-hevitra kapobeny ianarantsika dia ny amin-drafitra ho an'ny ankonantsika. Diniantsika mandritra ny andro vitsivitsy ny amin'ny torohevitra endry ho an'ny ankonana, ary ny lohaten'io dia manao hoe tiavo ilay vehivavy sahaza. Mampitandrina ny amin'ireo olana teraka ny firaisana ara-nofo sy ny fiarahan'olon-droa ivelan'ny fanambadiana ny oabolana toko 5:7 ka hatramin'ny 7:10. Io navo moa izy ireo sy ny vokatra terany. Andeo vakitsika ireo andinireo. Oabolana toko 5:7 ka hatramin'ny 7:10. Fanomolotry ny vehivavy jejo dia mitete toy ny tantely avy amin'ny tohotra, ary ny vavany dia malama noho ny diloelo. Nefa ny farany mangidy tahaka ny azo mahafaty, ary maranitra ohatra ny sabatra roa lela. Ny tongony midina ho any amin'ny fahafatesana, ary ny diany mizotra ho any amin'ny fiainatsita. Tsy mahazo mandiha ny lalanaina mihitsy izy, fa manjenjena ka tsy fantany akory izay alehany. Komiano ary zanaka, ary aza miala miteny alohan'ny vavako, ampanalaviro azy ny alehanao, ary aza manakaiky ny varavaran'ny tranony. Fandrao omenao ho an'ny sasany ny voninahitrao, ary ny taonanao ho an'izay lozabe. Fandrao ivokisany vahiny ny fanananao, ary izay ny sasaranao ho tonga ho an-tranony vahiny. Ka dia hitoloko anao any amparany, raha mialevona ny nofinao sy ny tenanao. Dia anao hoe ianao, nahoana reno nankahala fahamaizana, ary nahoana ny naniratsira fananarana ny foko, ka tsy niaino ny tenin'ny mpanorevitra, ary tsy nanongilana ny sofoko hiaino ny mpampianatra. Efa saika azo ny ratsy rehetra tao amin'ny fiangonana sy ny fivoriana. Miandry hatramin'ny fotoana nambadiny ireo olona manana toe-panaraka an'Andriamanitra vao miditra eo amin'ny firaisana ara-nofo. Atokany ho amin'ny fanambadiana ny fitiavan'ny lalina indrindra sy ny vatany. Mampitandrina ny lehilahy amin'ny fomba manokana amin'ny vokatra teraky ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy akoatra ny vadiny ny obolana, saingy misy hevitra tahaka izany koa natao an'ny vehivavy ao amin'ny tononkirany Solomona. Zao nombaran'ny Solomona. Tononkira toko 4:12 ka hatramin'ny 10. Tononkira toko 4:12 ka hatramin'ny 10. Saha voahidy ny avako ampakariko, loharano voahidy, fantsakàn-drano voahisy tombo-kase. Ianao ny sa aniriny ampongaben-danitra tsara vo, sady misy kofera sy narda, eny, narda safrona, veromanitra sy avozomanitra,
sy ny azo misy ny didika azo manimpofina rehetra miora sy azo manitra mba amin'ny zava-manitra tsara rehetra loharano ao an-tanimboly ianao loharano boiboika ary renyrano kely avy an'ny libanona mahery sy matanjaka ny fanotonan'ny fitivoarara saingy tsy maintsy tsaroantsika mandrakariva fa fitaka sy fahotana ihany io fihetse-po io izy vokadratsy anaraka trany zany tsy ahitana fatokinana fitiavana na fanolorantena ao anatin'ny firaisana ranofo eo amin'ny olona tsy mpivady ara-dalàna noho izany tsy mahatsapa fifamatorana ety izy ireo lany fotsiny ny fotoana sy ny vola ary ny hery noho io fahotana io ary ity ny tena vokadratsy faratampony tsy maintsy hanome vali teny an'Andriamanitra isika noho ireo safidy ratsy nataontsika teo amin'ny fiainana iray amin'ireo fanomezana mahafinaritra indrindra avy amin'Andriamanitra ny fifamatorana ao anatin'ny firaisana ranofo mazava nefa mivolaza amin'ny baiboly fa tombontsoa mena mpivady rery ihany zany hoy Jesosy eo amin'ny Mateo 7:15 Mateo 7:15 ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa zao koa ny tenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korinthianina 2:17 Korinthianina 2:17 aoka ny lahy ianao izay mety atao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy zao koa ny nambarany eo amin'ny Hebreo 13:14 aoka nakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra ao amin'ny obolana ny rano mamelombelona sy betsaka dia sary anehoana ny fahafinaretana sy ny fahafaham-po tokony ho tsapa-mpivady ao anatin'ny fifankatiavany ny rano maloto kosa indray dia sary anehoana ny zavatra mitranga rehefa manao firaisana amin'olo-kafa ny olona manambady hoy ny obolana 5:17 mifalia amin'ny vadin'ny fahatanoranao tsara io torohevitra io ary maneho fa tokony hitoy hatrany ny fifankatiavam-pivady na dia efa mandroso fahanterana azy izy ireo hoy ny obolana 5:17 aoka ho feno faharavoravoana lalandava amin'ny fitiavana ianao amin'ny mahampanota-tsika indraindray dia mety hitarika antsika hiala amin'ny drafitr'Andriamanitra ny faniritsika ianao firaisana ranofo nanome hery mba andiniana sy hisafidianantsika koa nefa Andriamanitra arak'izany dia ilayntsika ny manapa-kevitra ny tsy anaraka afa-tsy ny drafitr'Andriamanitra momba ny firaisana ranofo ary azadiny fa ny drafitr'Andriamanitra ihany no ahasambatra antsika raha mahafantatra olona mitolona ny fakapanahy momba ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana ianao dia aza misalasala mananatra n'izany olona izany satria safidy ratsy tsy maintsy hiteraka fahavoazana izany na ho elana ho aingana izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany misaotra no naretanao hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny namanao kalebandretsikivy Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.